malagasy enina minitra sy 20 seconde raha ny anjara fotoananao président Ravalomanana zay tiana ho tenenina amin'izay rehetrarehetra nambarantsika teo soa mafisina ary io sisa dia vita io sisa dia vita dia manana adinindrondray amin'ny heriny ka ry vahoaka malagasy izay mijery asy miandry hoe inona ara no entina zao fotsiny resahako anareo mazava tsara zay ady hevitra nandritra ny adinindro zay tsy nilaza afa-tsy ny zavatra marina sy nisy ny atao-po koa ary nilaza taminareo fa hoe io fifidianana io dia kion-dalana lehibe amin'ny firenetsika ary mifanandrina eto ny mpanangana sy ny mpanongana noho izany anjaranareo misafidy anjarantsika ny safidy entany ny olona hifidy ary mametoky aho fa raha vao vita ny fifidianana azotsika ny fandresena dia mame zato andro amin'izay fotoan'izay raha vao vita ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy anamboarantsika aingana dia aingana ny tokony atao eto Madagasikara voalohany tena tiako resahana dia zao tsy maintsy mieritreritra tsara isika malagasy satria ohatra ratsy atỳ Madagasikara atỳ Afrika Madagasikara taorian'iny fanomana mpanjakana iny ary tena tsy nety nijery antsika ntsony ny olona fa ny olon'olona ny mpandimby teo koa moa nananandrareo ayahy fa averintsika indray ilay fampatokisana andreo mpiara-miombonantoko amintsika na ireo partenaire ho averintsika indray fampatokisana amin'ny samy malagasy indrindra fampitandro ny filaminana sy ny fitsarana mba tsy ho matimaty fotsintsony ny olona ny zoma olombelona ny tena zaratra lehibe ka dia minonareo fa metraka laminasa tena maty-paika rahantsika miainga avy any amin'ny fokotany miainga avy any amin'ny beny tanàna mifaritra hoy aminareo hoe ho azontsika ihany koa ny sena mba misy olo tenanareo avy any dia zay ny tiako ambafisina ary tiako resahana fa treo aloha président Rajoelina mbola manana 3 minitra sy 13 seconde ianao asa raha tonga dia ho taperinao io na anao atreo aloha ihany ya zagna mandia mitodika amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny misaotra anareo vahoaka malagasy maro anisa izay maro anisa nifidy ato amin'ny fividinana voalohany nitarika isika tamin'iny fividinana voalohany iny ary mino fa raha natoky ahy ianareo tamin'ny fafitony volana novembre lasa teo dia mbola mametraka ny fitokisana amiko nareo androany ary mbola maro ianareo nifidy ahy amin'ny fa 7 ny volana desembre ho avy zao eto dia manao antsoavo ho anareo rehetrarehetra andresy lahatra ny daolobe izay mbola misalasala tsy teny aho hoe iza no nanongana iza ny voaongana na iza ny nandravo fa ny teniko fotsiny dia nijoroko ankehitriny dia ao anatin'ny fahasahina ao anatin'ny famatorana ao anatin'ny fahavononana tanteraka no entiko anavitra ny Madagasikara ka izao ianao isika rehetra no hiaraka anavitra ny Madagasikara hovaitsika ny tantaran'ny firenena ka pejy vaovao no osoretantsika amin'ny hoaviny ty firenena malalatsika ity za dia ifanteny hoe an'olo tena ho an'ny firenena izany fanolorateny zany dia zavatra masina loatra goavana loatra ho an'ny kristianina fa indrindra ohatran'ny kristianina katolika toa satria ny fanoloratena rehefa manolo tena ny religiosy dia manolo tena ho an'i Jesosy Kristy manolo tena ho an'Andriamanitra za kosa dia manolo tena ho an'ny firenena anao zay tratry ny ekoray manontolo anavotana ny Madagasikara ary tsy maintsy hoavitra Madagasikara masina ny tanindrazana misaotra tompokla makasitraka tompokavy mbola manana raiky amin'ny 20 seconde ianao efa misaotra moa tsy fantatra raha mbola horaisinao na hotoizanao hatramin'ny farany na mbola manana 2 minitra sy raiky amin'ny 20 seconde ianao tonga dia fa tsy efa vita namola izy mbola ny anjara fotoananao mbola tsy tapitra ka niveriko manso hoe efa niteny ianareo hoe samy niteny farany izay ka le chrono eny avadika tsy ato amin'ny président Ravalomanana mbola afaka mandinika zay ambaranao indray ianao reveo 2 minitra sy manako lazaina maro raha mbola mihitsy miampy amin'ny fotoanako ia président Ravalomanana ay efatra minitra sy 5 seconde ny anao sisa alefa tompoko ny tanjoko ry voaka malagasy dia metraka modely vaovao eo amin'ny fiarahamonina
miaino ireo tadiavy vaoka amin'izao fahasarana mahazo azy zao. Miaino olona rehetra mitady miaraka ny vahaolana ao anatin'ny fanajana tanteraka. Ary ny tena vaindondra rahako dia ny fahasarananareo. Tsy maintsy atao aingana izay ahafahan'ny fahasaranana ny isa tokantrano. Sakafo izany. Indrindrindrindra ny fampihavanana antsika, fampiombonana, réconciliation nationale hoy aminareo. Tsy maintsy ataontsika koa ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Io zany tena tsy maintsy ataontsika izay afoana io satria mampikaikaingany olona. Ny fampitomboana ny arkarena ao anatin'ny fiarahamonina koa zany satria tsy maintsy mitombo ny arkarena vao mitombo ny vola miditra ny ampaosiny tsirairay aby ary ity famezana asan'ny tanora sy ny vehivavy. Ny vehivavy renim-pianakaviana tena mahalala ny tsy ampy ny ao tokantrano ary ny tanora tena ao anatin'ny eritreriny tokony ompiana. Ny vehivavy sy ny tanora zao efa mijery akaiky ary efa mahafantatra ny tokony atao ny décentralisation effective le ndresahako teo. Marina fa misy tsy mahazo le izy fa veriky indray hoe miainga avy any amin'ny fokotany dia makao amin'ny commune manana ndraikitra daholo izy ireo mba hahafahan'izy ireo manatanteraka tsaka ny sain-davany ny zavatra ilain'ny mponina manodidina azy ireo ny fokotany. Raha misy zavatra mikorotanao na misy zavatra tsy milamina ao chef fokotany tonga dia malala izao fandehany ary hofidiana izy ireo fa tsy hotendrena intsony. Manaraka ny be ny tanàna izy ny be ny tanàna ka rehefa miteny izy hoe tsy mety dia tsy mety satria mantsy lasa tsangan'olona fotsiny izy amin'izao fotoana izao aza matahotra nareo fa io no tena fiaraha-maisa kaiky amin'ireo vondrona eropeana ireo ary tena atao lolaharana fametrahana izay aingana eniny any teny an'izao. Manaraka an'izay tsy maintsy jerevantsika hoe aminareo ny décentralisation mipetraka iny tsy maintsy ataontsika koa mba hahafahany any amin'ny faritra manakafanapaha-kevitra dia ny mbola ho azoniko ny sénat zay aloha tena mazava zay ny sénateur zany mbola ho azonina ny sénateur. Ny amaranako azy dia zao hifidysika amin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana desambra ho avy zao ary hifidy izay filoha hitantana nyity fireneny ity mandritra ny 5 taona ary jerevo tsara ny fahaizana ny fahakigana fahamasinana fahamarinana ary tena mijoro marina amin'ny tenitenenina fa tsy miaotraotra ary tena milaza marina ny zavatra nisy fa tsy mandangilaingana manandrakandrana ary tsy mitsapatsapa. Ny zavatra anankiray lehibe amin'izany dia zao hoe manana finoana za matahotra mino fotsiny ihany joroa amin'ny fahamarinana ary tsy maintsy ataontsika. Mbola misy roa minitra. Dia nareo miteky ireo mpanoana anareo faly fa tonga eto reo dia isorako betabe fa dia misaotra betsaka satria nareo no tena akaiky miaraka amiko dia ny zavatra anankiray tiako amarana anazy arao maso tsara amin'ny vatotsika rehefa tonga le fifidianana arao maso tsara mba mailo satria irahana nahita ny zavatra nitranga le farany teo dia manaja tsara zay fanapaha-kevitry ny senia zay valim-pifidianany senia sy ny raha ohatra ka nyzotra ara-dalàna ho avy eto moa zany raha tsy efa tonga eto raha ny observateur international dia tena hitantsika eo amin'izay hoe zio marina ny tena izy fa maniry ara maniry tena fifidianana malalaka tsy misy alatralatra sy fividanana vola izy ty na fampezana tena izay ny irina satria izay daholo ny tsikeran'isy fa ty na ireo vondrona eropeanina ny tonga taty sy ny afrikanina ary ny amerikanina samy nyteny daholo fa fady ny mame vola olona fady ny mame vola ny délégué ka mailo tsara ianareo dia mba nilika io zay raha maniry aho anareo amin'ny seni tena mba tena izy re ary mino aho fa anao an'izany nareo le tena izy misaotra betsaka fa manatrika etonareo zao dia hitanareo tsara ny zavatra atao fa dia matoky zay tena matoky entina kinina n'Andriamanitra ka dia zay mahasoa nyity fireneny ity Andriamanitra mahalala azy fa tsy isika kelikely misaotra indrindra ary tena misaotra nareo nirahalahy koa ny amatsy farany vao ataoko sady miraba nareo no misaotra nareo misaotra betsaka nery tsara navanareo azy voalaminareo tsara lizy dia ohatran'izany koa ny televisiona malagasy aza matavatra nareo fanontaniana tiako apetraka aminareo fotsiny hoe tsy maintsy ataonareo ve mba hamelan'ny olona koa hiteny eto amin'ny televisiona malagasy mba hahafahany maneho ny ihany satria matetika izay sahirana va mahazo an'izy dia nareo zany mamaly azy ihany miaraka amin'ireo olonareo hoe eny ara fa dia mahazo tonga aty nareo fa zay ma televisiona national nisy ity fa zay zany ny tiako tenena hoe voalany aho
tiany tsy maintsy atao tsikangina dengina manatsara azy saotra andriamatolo satria lany raha teo koa ny fotoananao a ny fahalanianao moa mbola miandry amin'ny faha 20 desambra zay fa ny fotoananao etony lany a président Rajoelina ray minitra sy eraky aby 12 secondes ny teniko ngamany de zao mila filoham-pirenena mitsinjo ny vahoaka malagasy sy majinika ny vehivavy ny lehilahy ny tanora ny rozokiolona ireo tsy anasa ny malagasy ankehitriny miandrandra mafy fantrona vahoaka malagasy tsapako ny fahantrana lalina zay iainanao ry vahoaka malagasy ankehitriny mila filoham-pirenena ty tandrazanao a Madagasikara za tamin'za be ny tanàna dia tsy nandray ny karama tamin'za filohan teteza mity tsy nandray ny karamako rehefa ho tonga ho filoham-pirenena ary tsy maintsy ho tonga satria minoa matoka fa mino vavaka Andriamanitra ary ho tanterany zany vavatsika zany ka rehefa ho tonga filoham-pirenena ny karamako dia ho atolotro sy omeko isam-bolana ny faritra tsirairay avy mifandimby manao rotation eto Madagasikara mba anapinany tanora anapinany marofo zay ny fitiava-tanindrazana ho apetrako koa raiso atanana ny hoavinao ry vahoaka malagasy lazao izay amponao lazao izay tianao lazao mafy ambarao oreany malagasy ray manontolo fa mila filoham-pirenena tanora mavitrika mavita azy mba ho modely i Madagasikara za de mino tsy mananteny fa hotratrahako anatin'ny fotoana foya ny fampantrono zay tsy hita zay tsy nisy teto amin'ny firenena makasitraka tegatsika rehetra masina ny tanindrazana misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy ya eny nite hafa daholo tsika rehetra fantanina farana anareo ny fandaharam-potoanan'ny senisy ny ORTM mandritra zao fampelezakevitra zao dia indroa no mifanatrika ianareo mbola mazoto ve nareo amin'ny heriny sa tsy mazoto tsony za mazoto anao loha hevitra hafa ndray ma tsy mandeha am'izay eny tompoko mbola mazoto tsiko fantatry ny vahoaka malagasy fa zao fifanatrehanay sy Andriamatoa président Ravalomanana zao efa nandrasako hatramin'ny ela ary mbola tsisy fahavononana toy izany fitiava-tanindrazana sy anavitra ny Madagasikara toy izany ato anatiko amin'ny heriny zany dia mbola vonona tanteraka miatrika ny Andriamatoa Ravalomanana ary mbola vonona koa miatrika anazy amin'ny faha 20 ny volana desambra ho avy zao io no tena izy eny ary tompoko vavy sy tompoko lahy isika rehetra any atokantrano any na mpieniny radio Madagasikara mpanaraka ny televiziona malagasy izay ny fifanatrehana voalohany teo amin'ny candidat Ravalomanana sy ny candidat Rajoelina amin'ny heriny fa 19 ny volana desambra iveriny eto indray isika loha hevitra hafa no iarahantsika miaraka ary dia manasa anareo mianaka mba ifandray eto ampovoany eto ny mpakasary mahazo mitsangana makasary an'izao événement historique izao tompoko vavy sy tompoko lahy ary dia mifarana ny fandaharantsika mametraka ny veloma sy mandram-piona amin'ny heriny indray tompoko